Fa Nifampitaona teny amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena kosa ireo tompon'andraikitra ny komity misahana ny hetsika fankalazana ny faha 17 taona ny fahaleovantena sy ny foloalindahy Malagasy nanao jery todika ny zava-bita mialoha sy nandritra ny fankalazana ny 19 Jona lasa teo mitondra fanazavana ny jeneraly randriana taonan'ny Gerson James foloan'ny komity fankalazana. Androany zany de andro natokany komity pirenena karakara ny hetsika fankalazana ny 19 Jona anaovana jery todika karaka ny hetsika rehetra zay karakarana teo amin'ny ankapobeny zany dia mizotra arak'izay efa namanana azy ny hetsika rehetra ary dia isorana ny vahoaka malagasy isorana ny mpiara-miasa anatin'ny komity isorana ny fitondram-panjakana dia tanteraka somatsara ampilaminana ny fety ny vahoaka malagasy hatramin'ity fankalazana ny 19 Jona 17 ity.